أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نريسك إزاي إفنوفاتيكا أم زوفتونيزو ديا محكاسكا إنجينجاني زكاة الفطر ستيا إيتو تيكا ديفا أمبا مراننا أنزاني فولانا رمضان إزاي ميسي أدد له به نددين نفنونا إسلام وتيكا أنفاموهنا نزان زكاة الفطر إزان كيزاي إنجينجا مهتونغان تيكا تسميتي متفتافا إيتو أم نزان zakati alfitra izan. Zakati alfitra dia wajib, obligatoire ni famuhana zakati alfitra wani ula reheta izai afaka mamoka izan. Ni fahfahna izai takina mni zakati alfitra dia timtuve mni fahfahna izai takina amni zakat sucha arakan limahzat. Shatia zakati alfitra rawocha ino zan manana ni ambava akote ni wanao awanatini anju irai dia efa obligatoire mnao ni famuhana anzani zakat alfitra izan. Zakat alfitra dia mamoka inao huantena nao si wani ula rehecha izai eo ambani fiahia nao. Reulo ambani fiahia nao de manza vawaz fani va de manzanaka nao zani sini rai manjen nao rahocha ka tsimana na fahfahna amni famuhana anzani zakat alfitra izani izireo. Ni zakat alfitra tamni andun pamnang sallallahu alaihi wasallam dia soa yu soa yu zan dia azu refesh na zani amni raucha tanga anakefacha rahocha ka varna vomaina ari iromana paizana yanko de niye zaka yankua nanjefen zani soa zani eomni 2 kilo 40 grammes na 3 kilo na 3 kilo lasaka yuzan ni valeran zani soa izan. Azo tau yankua nefa ni famuahana anzan zakat alfitra izani hu vula arakan hevtre ni manapahezana sasan zan we refamokana vula zan desirevana zan li kima nani valeur nani equivalence ni vula zani amnizai soa arakan ni volaza teo izai. Ni futona izai amwahna ni zakat alfitra dia aurian ni filetehan ni mosoanjo amni anjo fara ni vula na ramadhani ka mahajiska mni solat al-Eid zanwe aluan solat al-Eid ari aurian ni filetehan mosoanjo amni fara ni vula na ramadhan. Azu avoka yanko nefa izani zakat alfitra zan ruwa anjo aluhan ni Eid ari misi azani manapaiza sasa misi mlaza fa na dia anemni anju volohani ni ramadhani dia azu amwahna anzani zakat alfitra izani avko. Iza dawal li wula tukunhu mina zakat alfitra. Li wula umena nro zakat alfitra rewa jire wula izai volazani Allahu subhanahu wa ta'ala awanatin Qur'ani zai tukunhu mina li zakat zai mahzat antika zai vorakta au mni buk masnani Allahu subhanahu wa ta'ala amni surati tauba nani chapitre faha fulu andini faha en pulu ni mahalaza mahkaskaska aniru ulla izai tukun humena anzani zakati alfitra izan. Hikmat mashruyati zakati alfitra ni fahinjena na tungan funona islam na ndidi antika mni famuahna ni zakati alfitra. Hikmat mashruyati zakati alfitra fahinjena zai funusanzan dia ni mbahanala ni fasahirana na amni pinu tsirairai mba hafahany zireo mifety, hafahany zireo mifalifali miaraka amni vady mazanaka ny zireo amni andro Eid. Araka ny hadisi mpaminango sallallahu alayhi wasallam lazima hoe aghnuhum ani sual fi hadha al-yawm. Sakanareo zireo mba tsy hangataka amni ti andro anity. Io andro zay volazany mpaminango sallallahu alayhi wasallam io de io zany andro Eid satria zony pino islam tsirairai mba hifety, hifalifal, hiravravo kanefa ahoana moa ny hafahany fety, ahoana hafahany ravravo raha ohatra ka nagny sakafo hoaniny ara ao an-tokantranony tsy misy anzany sakafo izany. Zay indrindra mahatonga ny finoana islam nandidy ny pino islam tsirairai hamoaka an'izany zakat alfitra izany na dia tsy manana zay enao ka raha vo une fois enao zany ka manana ambava mihoatra ny tokony hoaninao ao anatin'ny andro anankiray dia tereny finoana islamo enao hamoaka an'izany ambava izany satria mety misy olona any ambadimbadikany misy tokantrano any ambadimbadikany nagny sakafo hoaniny ao anatin'ny andro anankiray tsy ananana ka nataon'ny finoana islamo obligatoire ny terenany pino islamo tsirairay hamoaka an'izany zakat alfitra izany. Ka eto indrindra rahalahy ranabavy ray mandreny zoks zandry ato anatin'ny finoana islam dia manentana antsika rehetrarehetra mba hamoaka an'izany zakat alfitra zany satria famoahana zakat alfitra dia
anisan'ny zavatra anankiray mameno ny fifehezana izay nitanterahantsika tao anatin'ny volana Ramadan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.